Miarabantsika tsiray avindray tratra ity lakamisy maraina fa 7 volana Febroary ity fotoana manokana ihany koa andraisantsika ny mofon'aina amin'izao maraina izao. Aloha andehantsika ny amin'izany nefa dia vavaksika. Ry Tombandiamanitra misaotra indrindra izay amin'ny mofon'aina mahavela izay avy aminao. Misaotra ny amin'ny fitantananao ary mangataka ny fanatrihanao feno mba hahafahanay mandray ny famasinana avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofon'aina antsika androany dia manao hoe iray eo amin'i Kristy. Nalaina amin'ny Jaona 5:5 manao hoe izao ny voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary izaho aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Amen. Ngamba tsy vao izao ianao naheno an'io fanoharana izay nolazain'i Jesosy io. Io fanoharana io no maneho an-tsara indrindra ny fifandraisan'i Kristy amintsika mpino azy. Tonga iray amin'i Kristy izay rehetra nandray azy am-pinoana, tsy mifatotra amin'ny voaloboka ny sampany na mifandray aminy amin'ny alalan'ny fatorana nambamboarina, mikambana amin'ny voaloboka izy ireo mba ho iray aminy. Ny fakam-boaloboka ny mamelona azy, koa izay mandray an'i Kristy amin'ny finoana dia tonga iray aminy amin'ny foto-kevitra sy ny asa ihany koa. Ao amin'ny fiainana no hanovozan'izy ireo aina. Mety azo averimberina ny batisa, kanefa raha ny batisa fotsiny dia tsy manan-kery hanova ny fon'olombelona. Tsy maintsy miray amin'ny fon'i Kristy ny fo, tsy maintsy milefitra amin'ny sitrapony ny sitrapo, ary tsy maintsy iray amin'ny sainy ny saintsika. Iakinan'ny ain'ilay olom-baovao ny firaisana amin'ny Kristy. Ny sampana dia manovo ny aniny avy amin'ny voaloboka ka mitondra vo, dia tahaka an'izany ihany koa no iraisan'ny tena mpino marina amin'ny Kristy ka hiseho amin'ny fiainany ireo vokatra ny fanahy. Tonga iray amin'ny voaloboka ny sampana ka tsy hahapaoka azy na ny tafio-tso ary tsy hahasimba azy ihany koa ny fanala. Tsy misy mahasaraka azy amin'ny voaloboka, sampana velona izy ary mitondra vo, dia tahaka an'izany ihany koa isika mpino amin'ny teny sy amin'ny asa no hanehoantsika ny toetran'i Kristy. Efa nomen'i Kristy ny fomba hahatonga ny fiainantsika manontolo anana fifandraisana tsy tapaka aminy, nefa amin'ny alalan'ny finoana velona ihany no hahatsapahana ny fanatrehany mitoetra. Ry rahalahy sy anam-pahavisany, aoka ny rehetra isaintsaina momba ny fahatanterahana iray azony ananana, ka metraka n'izao fanontaniana izao manao hoe moa ve milefitra amin'ny sitrapon'i Kristy ny sitrapoko? Moa ve milefitra amin'ny sitrapon'i Kristy ny sitrapoko? Moa ve hita taratra amin'ny fiainako sy eo amin'ny toetrako ihany koa ny fanehoana sy ny heran'ilay voaloboka velona, dia ny fahatsarany, ny famindram-pony, ny fangorahany ary ny fitiavany? Fanontaniana etsika amin'ny saintsaina izany, ary raha mbola tsy tonga amin'izany isika dia aoka iray amin'ilay fototra dia Kristy irery ihany. Hoy Kristy manao hoe izao ny voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary izaho aminy dia mamobe, fa raha misaraka amiko kosa izy dia tsy mahay manao ninninina. Amen. Vavaka isika. Andriamanitra tianay tsara indrindra ampio izay ho eo aminao mandrakariva, aoka tsy hisaraka aminao fa ho iray aminao ary ianao aminay mba hahafahanay mamoy be tokoa eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.